Revako malala amin'ny tompo tsy tsatra hitombo aminareo indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ary ny fanamasina pampahery atsika. Amen. Sotra ny tomposika revako ny amin'izao maraina izao na dia mangatsika aza ny andro dia notao amin'ny tompo eto indray sika hifampahery noho ny amin'ny teniny. Ny salamo fahenina amby zato ny andinin'ny voalohany mitsahatra amin'ny andinin'ny fahadimy no hiderantsika an'Andriamanitra izao. Salamo fahenina amby zato ny andinin'ny voalohany mitsahatra amin'ny andininy fahadimy. Ndeha hitsangantsika revako. Ny salamo fahenina amby zato andinin'ny voalohany mitsahatra amin'ny andinin'ny fahadimy hideran'ny tomposika manao hoe: Aleloia! Miderahan Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonina ny fiderana azy rehetra? Sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao, vangio amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny fidinao, hifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, hiraviravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Vavaksika. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny amin'izao maraina vaovao izao indray izay natolotrao hiainanay. Hiainanay mpanomponao rehetra izay mahatsiaro anao Andriamanitra ny amin'ity anio ity. Eny fa na tsy ny mpanomponao koa aza dia misitraka izany noho ny aminao Andriamanitra ilay tia ny olona rehetra, ilay tsy manavaka ny olona rehetra, fa mamindra fo amin'ny olona rehetra isan'andro. Na izany kosa aza tompo ankehitriny izay dia mahatsiaro fa nahazo tombo manokana taminao, ary izany no manery anay ahatongavanay eto amin'ity toerana ity indray izay natokana hakana hery vaovao ao aminao Andriamanitra, ahafahanay mampahery ny hafa koa. Izao fotoana rehetra tanterahanay izao ary dia raiso akasitrahanao, ary lasanay rehetra tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao dia efa hifonanay eto anatrehanao izany, raha natrika izao fampahofavahana izao izahay. Dia mitenena ary ianao tompo amin'ity anio ity indray noho ny aminao Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay no ahafahanay mangataka izany. Amen. Vavaksika. Jesosy andray ny teninao indray izahay, hamaky izany hiaino izany. Ankehitriny dia mitenena ianao fanamasina aminay, ilay mpitarika anay sy mpampahery anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha avako ny mofinainantsika amin'ity anio ity no ovakiny indray sandraisana hafatra dia araka ny hita ao amin'ny Matio 7:20 ny andininy 7:20 mitsahatra amin'ny andininy 20. Matio 7:20 ny andininy 7:20 mitsahatra amin'ny andininy 20. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandiako anareo. Ary io ny sao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Ray masino manamasinina ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revako malala amin'ny tompo tsy tsatra hitombo aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ity mofinain'ity revako dia soratra masina izay notenenin'i Jesosy taoriny nitsanganany tamin'ny maty, tamin'ny aonany tamin'ny mpianatra tany Galili. Raha nitsangana tamin'ny maty izy dia nampahafantariny ny anjely io tamin'ny mpianatra hoe mandehana ny Galili, fa no ahitanareo azy, hitantsika eo anoloana eo izany soratra masina izany. Ary eto dia mifanena amin'ny mpianatra Jesosy ary dia miteny amin'izy ireo.
ny mpianatra raha teo ry havako na eno zany vaovao zany dia maika sy dodina ny ahitan' Jesosy, maika sy dodina izy ireo nahitany Jesosy, fa tsy zany ihany fa Jesosy koa dia maika ny ahita azy ireo indray. Zany hoe ratsorina amin'ny fiainantsika isika maika hitan'i Jesosy io dia izy koa maika ny anatona antsika. Zany hoe fitiavana mifamaly ny an'ny mpianatra sy Jesosy tamin'ity fotoan'ity ry havako. Marina fa mity tsy misy fetra ny olombelon'Andriamanitra, saingy manatona manokana izay manaiky ho mpianany sy ny mpianany izy. Manatona manokana Andriamanitra. Manatona, tsy manatona fa manatona, tsy misy ainina. Manakaiky. Tsy misy elanelana io fanatonan'Andriamanitra ny olony izay manaiky ho mpianany io. Fa akaiky dia akaiky tokoa. Ny azo ilazana azy dia izao. Akaiky noho ny hoditra ao Andriamanitra. Akaiky noho ny hoditra ao Andriamanitra. Misy akaiky noho izany fa tsy misy. Akaiky noho ny hoditsika tsapantsika io Andriamanitra rehefa tena manaky ny eo atonony isika. Inona ry havako ny anton'izany? Satria fantatr'Andriamanitra tsy hipiriany isika. Ninonninona ataontsika dia fantany tsy hipiriany. Toy ny perikopantsika maly, raha ny aino an' Jesosy ny fariseo sy ny mpanorandalàna, dia nisy zavatra tany an-tsain'ny fariseo sy ny mpanorandalàna tany dia fantatry Jesosy. Mahafantatra ny miafina Jesosy, mahafantatra ny ampotsy miloka Jesosy, mahafantatra ny aparahatoka Jesosy. Inona mba fantatsika amin'ny tenantsika? Fa ny ivelany ihany. Raha misy maharary aza ny tenantsika ao anatintsika ao, dia indraindray vinavinaintsika hoe mety ny anako angamba ny maharary, mety ny zao angambany, ny kiboko ary ve maharary sa ny vavoniko? Tsy fantatsika. Fa Jesosy dia mahafantatra ny atsipirian'ny fiainantsika. Ary zany no anatonany atsika. Tiany isika hatramin'izay rehetra, hatramin'izay tsy hitatsika ny anatsika any, dia hitiavan'Andriamanitra atsika. Lalina loatra izany fitiavan'Andriamanitra atsika sy anatonan'Andriamanitra atsika izany ry havako. Fitiavana tsy miorina amin'ny zavatra ivelany toy ny an'ny olombelona ny azy. Itsika amin'ny fitiavantsika dia miorina amin'ny hoe tiako ity zavatra ity satria mangamanga ny lokony. Tiako ity zavatra ity satria tsara ery izany endriny izany, tsara bika ery izy izany. Tiako ity zavatra ity satria lehibebe tsara mety amiko izany na kelikely izany mety amiko izany. Tiako ity zavatra ity satria matsiro ery izany sakafo ohatra. Tiako ity olona ity satria tsara fifandraisana amiko izy. Ohatr'izany. Mahafinaritra ity olona anankiray ity satria manome zavatra fanomezana ivelany. Izay hitan'ny maso matetika no hanorenantsika ny fitiavantsika zavatra anankiray. Fa Andriamanitra kosa dia tsy imby izany. Fa no tena hanorenan'Andriamanitra ny fitiavany atsika aza dia izay tsy hita ao anatintsika ao. Izay tsy hita ao anatintsika ao. Ny marina dia ny momba antsika rehetra atsipirihany dia hitiavan'Andriamanitra atsika. Marika izany ny fanisan'Andriamanitra ny volontsika. Hain'Andriamanitra atsipirihany ny volontsika. Dia toy izany koa ny fiainantsika. Iny fanisan'Andriamanitra ny volo iny voalazo misaotra masina iny ry havako dia tsy hoe mandehandeha foana akory fa ny dikan'iny dia hoe ny atsipiriam-piainanao faran'izay madinika indrindra. Dia hitan'Andriamanitra, hain'Andriamanitra, ary tsy hoe hainy fotsiny fa jeren'Andriamanitra manokana.
tony nanatona ny Jesosy ny mpianany eto araka ny voalaza teo dia akaiky no ny oditra Andriamanitra, akaiky loatra zany. Noho izany ry havako malala ao amin'ny tompo dia tsarovy fa ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia miorina amin'ny hoe izaho ilay tsy toy inona akory, fa marefo, mora reraka, mora manadina, mora kivy. Indrindra ny fahakiviana amin'izao fiainana izao amin'ny olana sesilany. Efa kivikivy indray ny sasany manao hoe ohatra mba nantenaina mba hisokatra kely ny andro dia mba hafanafana nefa ny ohatra ny vomaina hangatsika loatra indray. Efa mitarika fahakiviana maro samihafa izany. Isika ry havako moa manao izany. Maika fa rery patory an-tsena, patory an-dalana, tsy manana trano hitoerana. Noho ny amin'izany olana izany raha antsika fotsiny resahana. Fa izany rehetra izany anefa dia hitiavan'Andriamanitra antsika. Tiany aho, tiany ianao. Ary izao ry havako, ity tenin'Andriamanitra atao loantsika ity, Mateo 7:20 mitsahatra 20 dia tsy hoe tiany ianao na tsoa no mpianany dia nanaiky izany dia nanaiky ianao ny asany koa, satria izany no hitantsika eto moa Jesosy maniraka ny mpianany. Fa jereo tsara fa ity Jesosy ty antsika ity dia manome asa antsika, maniraka izy eo. Ary rehefa maniraka Jesosy dia tsy toy ny mpampiasa ety ambonin'ny tany, mampanao mission hoe andany ianao makary, na andany ianao makary dia any ianao ary manao tatitra ianao rehefa miverina. Fa Jesosy dia iraka miavaka ny nampanaovy ny mpianany, satria sady maniraka izy no miaraka, sady maniraka izy no miaraka. Maniraka antsika izy hoe mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy-masina. Fa tsy hoe irahany ianao hanao an'io asa io dia lasa ianao, fa sady maniraka izy no miaraka. Izany no mahatonga eo amin'ilay teny 20 manao indro izao momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao, sady maniraka no miaraka. Izany ny Jesosy antsika, izany no Andriamanitsika, satria akaiky no ny hoditra izy. Noho izany ilay miaraka aminao koa izy izany dia tsy hoe eo ariana, eto ankavia, eto ankavanana, eo anoloana fotsiny, fa izy mihitsy no ao anatinao, fanahy masina izany, ao anaty. Ary ny fanahy masina dia tsy ao anatiny, tsy hoe ao anaty fotsiny dia mijanonao, fa ny fanahy masina dia mampihetsika, mampisaina, mampieritreritra, mampiasa. Noho izany dia Andriamanitra manontolo mihitsy no manao ny asa. Fa isika dia toy ny boaty anankiray ihany asiana zavatra ao anatiny, dia vezivezeny isika fa Andriamanitra no manao ny zavatra rehetra. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, sady irahiny Tompo sika no miaraka amintsika izy isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Inona ry havana malala no asantsika asain'Andriamanitra atao? Ny asantsika eo araka ny voalaza dia hoe manao mpianatra ny firenena rehetra, manao mpianatra. Ny hoe manao mpianatra dia olona efa mahay zany mahafaka manao mpianatra zany, satria firenena rehetra no resahana eto, ny olona rehetra dia tsy vitavita mora zany. Izany indrindra mahatonga ny Jesosy tsy maintsy miaraka amintsika rehefa manao ny asany, satria tsy asa mora zany, fa asa sarotra, samy hafa avokoa ny olona rehetra. Andriamanitra no mahay ny olona rehetra. Noho izany raha te hiresaka amina olona anankiray ianao, toy filazantsara amin'ny olona anankiray, dia mila miresaka amin'ny Jesosy aloha hoe ahoana Tompo no atao amin'ity olona anankiray ity, na amin'ity vondron'olona, na tanàna anankiray, na fiangonana anankiray, amin'izay hitorintsika amin'ny filazantsara. Enina ny ao an-tranontsika akaiky ao aza dia tsy fantatsika raha tsy manontany sy miresaka amin'ny Jesosy sika. Izao ary havako, mila mianatra amin'ny Kristy isan'andro sika.
isan'andro sanandro satria raha teanao mpianatra ny firenena rehetra sika dia mila mbola mianatra amin'i Jesosy isan'andro sanandro sady manaiky ho mpianatra raha teo isan'andro. Andeha raha-metra-panontaniana amin'ny tena indray tsika ry havako amin'ny hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra dia izao raha anao mpianatra ny firenena rehetra tokoa no asantsika aiza ho aiza izao ny fahalalantsika an' Jesosy aiza ho aiza ny fahalalanao an' Jesosy zao sy ny asany hampanaoviny anao aiza ho aiza ianao zao. Dia avako malala amin'ny tompo noho izany ary dia azaka mianatra amin'i Jesosy fa io Jesosy atsika io dia mampianatra isan'andro sanandro. Tsaroanareo ny tantarany neny lava ilay nanorona toby lehibe fifoazana ilay nianatra tamin'i Jesosy isan'andro mitondra kahie stylo vokatr'izany dia nahay tem-pirenena tsy latsaka ny 12 izy nitety firenena maro nefa tsy nianatra tety ambonin'ny tany fa tamin'i Jesosy ny nianatra. Noho izany koa rehefa malala amin'ny tompo rehefa mianatra amin'i Jesosy tsika ka te hanao ho mpianatra ny firenena rehetra ny olona rehetra dia mila toy izany mpanompon'Andriamanitra izany koa mila maharitra, mila miaritra, mila manana finiavana isan'andro sanandro. Azaka mianatra amin'i Jesosy fa ilaina finiavana tokoa izany, ilaina fandavan-tena, ilaina fitiavana lehibe ao anaty izany. Izao ry havako anefa toy ny asa rehetra dia misy tambiny ny asan'i Jesosy. Io izany isika rehetra manao ny asan'i Jesosy io dia misy tambiny omena antsika fa tsy hoe mandehandeha ho azy ihany fotsiny tsika dia very anjavony ny asantsika fa misy tambiny izany. Izao ny tambiny voalohany antsoin'Andriamanitra sika hoe zanany, soratra masina ihany izany. Mbola soratra masina koa ny hoe raha zanaka dia mpandova miaraka amin'i Jesosy ny fanjakany. Izany ny tambiny ry havako malala. Ary efa tambiny nomen'i Jesosy ny mpianany ilay nitenenany tamin'ny mpianany manao hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa efa nataoko hoe sakaiza tamin'ny lasa. Noho izany ry havako malala amin'ny tompo dia tsy voandro any, tsy voanio isika no niraisin'Andriamanitra ho zanany fa efa hatramin'izay. Fa amin'ity anio ity dia hampatsiarovana antsika indray izany fa zanak'Andriamanitra isika, mpandova miaraka amin'i Jesosy ny fanjakana isika raha manao ny asany tokoa. Noho izany dia lanjaina eo anatrehan'Andriamanitra ny asantsika rehetra. Samy ianao izany araka izay efa nandrahan'Andriamanitra azy sy ny atokisan'Andriamanitra azy tsiraray anie isika rehetra koa mahare zary mareta sy miareta amin'ny asany. Anankiroa izany ny afatra nentina ho antsika teto ry havako. Ny afatra voalohany nentina ho antsika teo dia hoe i Jesosy ilay manatona ny mpianany io dia ny mpianany koa nanatona azy fitiny famaly izany ary io Jesosy io nefa rehefa manatona ny olona dia tsy toy ny fanatonan'ny olona azy izay mety mametraka zavatra maro samihafa fa tia ny olona mihoatra ny zavatra rehetra izy ary dia Jesosy rehefa manakaiky ny olona dia akaiky no ny hoditra izy. Fa Jesosy tsy hoe manatona antsika fotsiny dia izay dia miresadresaka eo fa maniraka antsika mampiasa ny olona Andriamanitra mba hanana ny olona asa ao aminy ary rehefa manana asa ao amin'Andriamanitra isika rehetra dia mahazo tambiny avy amin'Andriamanitra noho amin'izany asa izany ary indrindra ny fiantsony antsika hoe zanany mpandova miaraka aminy, mpandova ny fanjakana miaraka amin'i Jesosy izany rehetra izany. Afaka malala amin'ny tompo aoka ary isikintsika amin'ny fanaovantsika ny asan'Andriamanitra isan'andro sanandro tsy kely soroka fa dia anao izany arak'izay efa nikendren'Andriamanitra antsika tsiraray avy eo amin'ny fiainantsika. Amen. Ndeha hivavaka isika.
Andriamanitra ao misaotra anao zahay tamin'ity marain'ity indray izay nanomezanao ny teninao ho anay. Teny milaza aminay izany fa ianao Andriamanitra dia tia anay mihoatra ny itiavanay anao, ary dia akaiko no mihoditray azy ianao. Tsy takatry ny sainy izany amin'ny maha olombelona anay, nefa dia inonay ankehitriny fa izany tokoa ianao eo amin'ny fiainanay. Ianao Andriamanitra koa dia maniraka anay, tsy hoe maniraka anay dia mandeha any izahay, fa sady maniraka ianao no miaraka aminay isan'andro isan'andro, ary ianao mihitsy aza no manao izany asa izany. Izany no teneninao manao hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ny Andriamanitra anay eo matoky ary izahay, fa dia izany tokoa ianao, ary izahay koa dia atokiso Tompo amin'ny asa izay efa napetraka ao ho sahaninay tsiraray avy amin'ny fanomponanao. Ankehitriny izay dia nitateraka vavaka eo anatrehanao indray ho an'ny synôda lehibe izay eo amperiny tokoa ankehitriny. Mbola tsy voafidy izay ho foloan'ny FJKM, fa dia anatanteraka izany ny fivoriam-be, ny synôda lehibe. Ho dia ianao fanamasina no hitahaka ireo olona rehetra manana andraikitra sy anjara amin'izany fotoana izany, ary izahay rehetra izao dia hitondram-bavaka izany fotoana izany mandrakariva. Mivavaka hatrany izahay ho an'ny fiainana ireto indray, ny fiainan'ny tsiraray, ny fiainan'ny ankohonana, na eo amin'ny asa, na eo amin'ny fifandraisana maro samihafa izay tsy maintsy tanterahana. Eo ihany koa ny fiainana manokana ao amin'ny ankohonana, dia entinay ambavaka tsiraray izy reto mba hita fity eo masonao indray amin'ity an'io sy amin'ny fiainany rehetra, satria irahanao Jesoa manao ny asanao, ary dia mahita fifaliana sy fiadanana izay rehefa manao izany ankitsibo tokoa. Dia izay rehetra tsy voatononay ary Tompo tamin'izao anio izao, nefa fantatrao fa mahasoa anay, dia tanterao amin'ny fiainanay izany. Vavaka kosa atambatra amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao mpianatra ao fahizay manao hoe: Renay izay ny an-danitra, vao masiana anie ny naranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo any anio izay anona saza ao nay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanao izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakam-panahy, manafanay amin'ny ratsy, ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raizina finoana sy ny fanantenana ry havako ny jodrany tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: ary ho an'izay mahay mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ao amintsika, ho aza ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Hipetraka isika ry havako, hivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.